fanavaozana nisy mpifidianana tsy mahatokony senintsony ny vahoaka. Mpanendaka tratran'ny pôlisy tsy ampitoana avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona hiaran'ny Ramatahora. Alatsinainy 17 febroary 2024 foraviravo indray tompokilasy tombokivavy no herabanina ao any tokantrano amin'ity herinandro vaovao ity. Tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao indray ianao ary manasanao ampanajana izahay anaraka ity fotoana ity hatramin'ny farany. Hoentsika manomboka izao vaovao izao dia eo amin'ny resaka zon'olombelona. Tratran'ny Ramatahora sy ny fanaparam-pahefana ankehitriny ireo mpiaron'ny zon'olombelona toy ny trangaray izay hita any amin'ny faritry Iorombe iny amin'izao fotoana izao. Tondra fanazavana indrindra mikasika an'izay ny filohan'ny firaisamonim-pirenena Vohy Firaisana dia arantsika ny andindiny izay eo amin'ny sarin'ny Andra Kotomalala fanady adiny Edena Elia. Ny alahady 12 febroary 2024 no nosamborin'ny zandary Aniosy ny mpiaron'ny zon'olombelona iray antsoina hoe Tomara Zafindramaka mpikambana ao anatin'ny GTZ ao anatin'ny vondron'ny firaisamonim-pirenena. Voalaza fa notorian'ny olona akaiky ny mpampanololalana ao an-toerana ny tenany. Ny antson'izay atao amin'ny mpiaron'ny zon'olombelona tahaka an'io zany dia tsy azo ekena mihitsy ary ny lalàna resam-pirenena zany tena manameloka tanteraka zavatra ohatran'izao zany ary ny firaisamonim-pirenena anisan'izany Vohy Firaisana tsy hijanona amin'izao fotsiny fa tsy maintsy anaraka akaiky ary hijery izay fomba rehetrarehetra ahafahana miaro namana izay mpiara-mitolona. Tsy vao izao ity tranga ity ireo firaisamonim-pirenena efa mazana mianjady amin'izy ireo ny etraketraka toy izao. Tsy petra-potsy malaona izany anefa ireo vondrony firaisamonim-pirenena maro fa andrainy andraiky ny tandrify azy. Ny tena marina zany Inga Toma zany efa ela zany izy no nijoro ho mpiaro ny tantsaha madinika zany satria maro zany ny karazana etraketraka zany mahazo andro tantsaha zany atao tokony alim-panjakana na ny mpitandro filaminana zany force de l'ordre ny antoerana zany amin'ny faritry Iosy zany dia izy zany no mitsangana zany mahavita miaro an'ireo zany mandeha ambanivohitra any manadiady ny zava-misy indraindray resaka latromby le izy indraindray resaka etraketraka amin'izao fotsiny resaka tany isan-karazany zany dia izy zany mandeha any zany dia rehefa makany zany izy moa tsy hoe mpanan-karena be tahaka nahoana zany dia tsy maintsy fanaraka amin'ilay tantsaha zany izy hoe miantoka ny firiany sy ny karazany zany ity mikarakara zany dossier sy mandeha manadiady tsiroa zany dia izay zany monotorina anazy zany. Tsara ny manamarika efa hiakatra fitsarana raha mipitso talata maraina io raha mikasika ny Tomara Zafindramaka io izay sady mpiaron'ny zon'olombelona no mivondrona ao anatin'ny firaisamonim-pirenena. Efa misy kosa ny vondrony mpitsara nidina ny antoerana nanao ny fanadiadiana rehetra. Eto Madagasikara dia mbola voaporofo amin'izao fotoana izao fa voatoetoina ny fahafahan'ny olom-pirenena maneho hevitra ankalalahana. Hita ho mifanohitra amin'ny zon'olombelona nefa izany tranga izany naneho hevitra indrindra mikasika an'izay resaka zon'olombelona izay ny mpandinika fiarahamonina iray ny faran'ny herinandro teo teny Andrainarivo teny. Ny andinindin'izay amin'ny sarin'ny Tahiriniana sy Tokra Marolahy. Misy eo amin'ny endriny maro ny tsy fanajanan'ny zon'olombelona eto Madagasikara. Ny zaza tsy ampitoana manao sito mahery sy fanendahana hiara-ny fitsaram-bahoaka avy hatrany. Ny mpitandro ny filaminana manaisitra aina sivily amin'ny antony tsy maro-potitra. Ny herisetra raha nofo mianjady amin'ny vehivavy ireny karazana tsy fanajanan'ny zoma olona ireny dia misy fiantraikany goavana amin'ny fiainam-pirenena. Mahatonga tsy voaja ny zon'olombelona dia satria ingatsika ny tena marina tsy dia manaja lalàna loatra mba jereo fotsiny fiainana andavanandro inona mampimenomenina amin'ny mpanao politika alabato zany. Inona mampimenomenina ny olona zoany zao no voasoratra ny anatin'ny ritrim-pifidianana trany izy. Dia raha ireny fotsiny inge no ohatra raisinao dia vozanao tsy voatra ny zon'olombelona. Raha ny tatitra Amnesty International dia miharatsy ny endrika tsy fanajanan'ny zoma olona eto Madagasikara. Tsy amin'ny resaka tsy fahafahana amin'ny teny sy maneho hevitra ihany fa eo amin'ny ady amin'ny kolokolo ihany koa. Fa ny farana ny sabotsy 12 febroary lasa teo ny fanavaozana ny lisam-pifidianana nisy ny fanadihadiana manokana izay nataon'ny mpanao gazety ny MBS mikasika ny tahapavitrian'ny mpifidy tamin'ny fifidianana nisy teo. Naneho hevitra indrindra mikasika an'izay teo anivon'ny KMF Knoe Androany. Ny andindin'izay Edena Elia sy Andra Kotomalala trany. Ny
miainandro amanalina ny fahazotoan'ny olom-pirenena anoratra na anamarina ny anarany anaty lisy-pividianana ho any teto amin'ny fokotany andavamamba ny atiazo faharoa izay nanaovana ifanadiadiana dia zara raha nisy 500 izany. Hita-pahavitrian'le olona efa poniny eto toerana moa zany zay na manetana zay fa tsy de misy le tahapavitriana tsaina le fiainana no mahatonga azy manao zay na ahoana fa rehefa mba manao taratasy eto izy zay vao hoe efa tafiditra anaty lisy fividianana dia mbola tsy tafiditra dia amin'iny zay vao manano zay fa raha hoe tonga dia rispony hoe andeha hisoratra tsy maivana be le tahapavitriana eo amin'ny 5% angamba na ohatr'izany. Toy izao kosa ny faneho-kevitrireo olom-pirenena mpanaraka ny page Facebook ofisialy ny CENI raha vao nentanina mba hisoratra anarana anaty lisy-pividianana. Ka na andeha hanoratra na tsy handeha toa mitovy ihany koa. Ataovy izay tianareo anaovana azy ry CENI ampidirao ny anaran'ny ratompoko lahy sy ratompoko vavy reny tole 4 amin'izay andro. Mahereza fanareo ny 7-20 andro ary Andriamanitra tsy andrinareo andrinay foana. Na ho avy hisoratra anarana daholo ary ve ny mponina 7 miliara sy 500 tapitrisa amin'ny fokotany rehetra eto ambonin'ny tany tsy izay lanin'ny CENI sy ny HCC ihany no lany eo raha vao resaka fifidianana aiza zao izay vahoaka tsy manaiky izay nolazainareo eo. Makaleo tsy misy transparence sady tsy misy etika. Raha tsy misolo tanteraka ny membran'ny CENI sy ny HCC ny tenako tsy hifidy intsony. Izay tsy andany andro hifidy ihany intsony fa lanio izay tianareo lanina dia vita mandrebireby saim-bahoaka fotsiny. Ireo rehetra ireo no proof fa tsy matokony mpikarakara ny fifidianana intsony ny vahoaka malagasy. Ity fiban'ny tahapavitriana ity ihany koa nefa no isan'ny mahatonga ny fiainam-pirenena tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Ny mpitondra nantenena ho fitaratra indray no tsy manara-dalàna. Tonga koa ny fifidianana dia le olona misoratra mirotsaka ho fidiana tsy misy safidianana mihitsy fa olona tsy atokisanay daholo vokany tsy mandeha mifidy koa izahay ozy izy na ao anatin'ny lisy-pifidianana ary ny sasany zany dia tsy tonga mifidy satria tsy misy olona azo noraisina zany reo mirotsaka ho fidianareo any amin'ny fampielezan-kevitra sasany izy dia efa mangalatra départ rano teo izy dia efa inona koa zany fa olona tokony isy izy na mpianatra anay anara-dalàna dia izy indray ozy izy no mitarika hoe manao ny zavatra tsy tokony atao zany le tsy fanaran-dalàna. Eo ny tena raharaha be mihitsy ny tokony anara-dalàna anome ohatra ny fanaran-dalàna no tsy manara-dalàna ianao ny tokony ohatra rahana dia izay vokany dia izay samy bruka daholo dia hitanareo tsara mihitsy fa manao fihetsiketsehana tsy ary rehefa izy tsenainao amin'ny lalàna izy zany dia ny sasany ary ve tsy manara-dalàna ka noho zay nenjehanareo zay madinika foana mivoha foana izy nitratra farany eo zay le vocable n'ity izy fomba fiteny zany hoe zay foana nitratra farany ny madinika ihany no enjehana. Eo amin'ny vaovao mahakasika ilay mpandraharaha teratany malagasy iray dia mbola mampametra-panontaniana ny rehetra amin'izao fotoana izao hoe inona ny tena anenjehana ny Rado Rafalimanana. Niakatra teny amin'ny Tobo Ratsimandrava ny tena ny androany ary avy hatrany dia niakatra fitsarana ihany koa taorianan'izay. Hoentiny Asin'Andriamalala sy Tokiramarilala anatin'ity fanadiadiana ity ny anindin'izay. Tsy vao izao no efa nenjehan'ny mpitondra ankehitriny iny Rado Rafalimanana efa nisy ny fanenjehana azy fatratra ny taona 14 izany hoe tamin'ny andron'ny tetezamita ka izao inina toizana ankehitriny izao niakatra teny amin'ny Tobo Ratsimandrava sy teny amin'ny fitsarana izy androany tsy nisy ny fampahafantarana mazava ny antony fampiatsoana natao amin'ny Gendarmerie izany natao amin'ny fitsarana fa zany no mino fa momban'le fitoriana efa nisy tany amin'ny Paka ihany io zay efa nanana tota taratasy hoe efa voalomarina volan'ny Rado Rafalimanana ary tsy 4 tapitrisa fa 5 tapitrisa satria efa nisy 3 tapitrisa voaloha taloha fa momban'ny asa tsy vita dia etra nisy fahatezeren'le Rado Rafalimanana tsy nandoha le 5 tapitrisa raha tsy nitakiny dia efa nalohan'ny Rado Rafalimanana zany misy taratasy teny amin'ny Paka mihitsy ny fanaraka tsika raha ady madio ary manaiky fa efa voaloha dia volontie tia taratasy.
fa tsy hitako sy olana amin'izany fa radio Rafale moa vonona niatrika amin'ny fitsarana zy tsona azy dia hito indray rapiso Momba ny ilay rara passeport diplomatique sy amamasy voan'ny Radio Rafale amin'ny fikambanana iray dia namaly ny fanambarana navoakan'ny Nations Unies ny mpisolo vava azy. Dia le représentant ny Nations Unies eto tsy mahafantana an'ity satria ity tsy miasa eto Madagasikara. Azonao ny Nations Unies nge misy groupement be da be ao anatiny ao dia misy financement maro PAM tsy haiko be da be l'organisme internationaux miaraka amin'ny Nations Unies. Izany Nations Unies zany amapolipolo ny firenena mamatsy vola ao dia misy firenena tena ohatra ny Amerikanina zao tena hoe manino ny Egypte miasa mafy izy amin'ity satria Egypte pilier ngeza be ny Amerikanina sy Israel ao anatin'ny Moyen-Orient. Azonao dia ampiny manokana par rapport amin'ny Banque mondiale sy FMI fahalalako azy prix au dépourvu ny teny baiko tapaka tamin'ny représentant Nations Unies angamba le tantara dia tsy hainy le zavatra fa za zao aloha za nijery dia nahita ko raha tokony azo any tombotso zany ve ny firenena malagasy dia tsy aleo ve zany mba raha miasa tsy hitako izay olana raha mpitso indray no hiakatra fitsarana iny Radio Rafale. Ny vaovao manaraka izay hoentina aminao dia mahakasika ny vina sy ny fanomezan-toky nataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Vaovao naparitaka ireo pomban'ny fitondrana no nafantarana fa efa niala tany Alemana ny 15 janoary lasa teo ireo lamasinina izay omena ny fianaratsoko test na ny FCE. Efa nao mafisin'ny tompon'andraikitra iray avy amin'ny gouvernement teo izany vaovao zany ary raha ny fanampy-baovao naparitaka teto amin'ny tambazotra dia androany tokony ho tonga eto amintsika izany lamasinina izany. Samy gaga nefa ny tsiraray fa very anjavon'ireo lamasinina ireo ary tsy hita hoe aiza amin'ireo lalam-by eto Madagasikara no misy azy amin'izao fotoana izao. Fa hoentina eny Ambohidratrimo eny kosa ianao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ny tafa tamin'ny mpanao gazetinay androany ny komity miaro ny tany eny Ambohibola eny. Misy ny antso-jay sy ny fivadiam-pitokisana ataona olona ambony iray eny an-toerana eny izay mipody ny tanin'izy ireo. Toerantsika ny andinindin'izay hoentiny Ravorazafy Mahenina sy Tahiriny aina. Resaka lavaka lehibe iray anarina ranopotaka fanadiovana lakan-drano no niatombohan'ny fimpitona tanin'olona eny Ambohibola Fokontany Amboasary ao amin'ny distrika Ambohidratrimo tetika izay nanomboka ny volana Aprily 2024. Efa projet-mpanjakana moa tsy dia tsy manohana an'iny izay fa ny zavatra tena lavina istoerinay kosa tompoko dia ity mihitatra ilay faritra eo amin'ilay lavaka be izay anorinan'ilay ripotaka lasa any amin'ny tany fambolenan'olona tany izay olona manatompo manana juridika ny tompo tany lasa mitatra makamo zany daholo ilay zavatra ho alainy zareo dia manao fandrefesana ohatrany manao bout force zareo manao an'ilay fandrefesana any amin'ny toerana io. Misy olona ao amin'ny commune ao izay voian'io zavatra hoe hitarina amin'iny izy fa projet-mpanjakana hono tsy maintsy ovitaina miteraka fantotonany tontolo iainana ho anay io raha atao io projet io miteraka fampitehany loharano eny aminay io. Tsy vitany alaina-kerina ny tany fa mbola nampiasana tetikady hafa ihany koa ny mponina anatrarana ny tanjona. Nakany amin'ny ministèran'ny fanajariana ny tany tointoy izay izay tsy mahafapo mihitsy mivalony sa ohatrany hoe ahodikodiny ireny rehefa araky ny zavatra misy dia le lavaka be no ny ekena ary hitarina amin'ny zavatra tsy eritreretinay mihitsy ndre lazaina fa misy mivarotra nefa dia tamin'ny 22 janvier teo zao dia nagaganay dia nisy hoe andrefiteny ny mpandrefy izany hoe zareo amin'ny topo zany dia rehefa tonga teny moa izy dia mivakiny daholo le anarana présence zany hoe nisy présence tamin'ny volana marsa 2018 zany hoe présence fotsiny nefa no tonga teny zay dia gaga fa novakiny dia lazaina fa hoe manaiky ndray dia misy raha latsaka na misy fatolo tsy memitra amin'io satria tena tanin-drazanay io. Hiadatra amin'ny farany tompon'ireo tany voakasiky ny tetikasa ireo tany manodidina ny 4 hektara izay ambolena katsaka mangahazo sy ny maro hafa. Fa eo amin'ny vaovao ny tsy fandriampahalemana sy ny trangam-piarahamonina kosa indray dia mpanendaka 10 mirahalahy no trateaka ny polisym-pirenena ny zoma lasa teo teny amin'ny faritra Pochara sy Analakely iny ary teny Andravoangy ihany koa. Fantatra fa zaza tsy ampy-taona avokoa ny akamaroany reto mpanendaka ireto. Ny andinindin'izay hoentiny Edela Elia sy Mathieu Prince ary avy eo amin'ny sarin'ny polisym-pirenena. Ny
Hetsika ny polisy pirenena zaza tsy ampitaona misa ena no trateaka izy ireo teo ampanaovana ny asa ratsy ny tetsy amin'ny pochara Sorano. Lehilahy efa ampitaona misa telo kosa no tratra teny amin'ny esplanady Analakely. Marina fa ankoatra ireto mpanendaka ireto dia ankizy tsy ampitaona iray ihany koa no tratehaka teny Akady Fotsy rehefa avy nanendaka fananan'olona. Saika niara-ny fitsaram-bahoaka mihitsy moa ity farany saingy nalaky tonga ny polisy. Isa mampametra-panontaniana eo anivony ny fiarahamonina amin'izao ny hoe tsy ampy ve ny sekoly ianarana sa ny fahantrana mihitsy no manosika ireto ankizy ireto hanao izao asa ratsy izao. Efa nandeha moa ny opération dia nahita mbokany ny opération natao izay natratrarana ny minera anaky 5 dia natratrarana olona ampitaona reselera mpamily tareo zaza reo amin'io fanaovana asa ratsy ireo. Tany Andravoangy tokony tamin'ny 14h30 eo natratrarana ny reselera anankiroa dia misy téléphone PTP ao ohatra. Marina ihany koa fa reo reselera reo misy tic-tac fanaovana zareo amin'io mifanganaovana asa ratsy io telo miaraka dia latsaka reo afovoany ny olona izay andrarony poso. Dia rehefa mahazo an'izay na telefony io na volamena dia efa misy mpandray izy io tamin'ireo tokaty moa telefony no tratra tany amin'izareo dia misy vola ihany koa ny amin'ny ray roa hetsy tany ny vola tratra tamin'ireo minera reo. Ary tena rehefa natao ny fanadihadiana tena naiky ny zava-bitana zao ary nanoro ireo reselera. Fa mbola trangam-piarahamonina maromaro ihany koa nanohizantsika izao vaovao izao. Tranga nampisavorovoro ny mponina Tetsy Namontana Omaly no anohizantsika izany vaovao izany. Nisy 3 mirahalahy ny fanenjehan'ny polisy sy ny fokon'olona ihany koa izay antony tsy mazava ka niteraka savorovoro teny amin'ny toerana iny sy ny manodidina. Ny andinindiny izay hoetiny Asin'Andriamalala sy Tokiramarolahy. Omaly 9 febroary dia nisy olona misa 3 nenjehan'ny fokon'olona teny Namontana. Nitsokana ka ny akaiky ny Shell Andavamamba izy ireo ka teo no tratran'ny fokon'olona ny ray. Tokony ho tamin'ny roa latsaka dia naray antso ny polisy fa misy olona voasambotry ny fokon'olona etsy Andavamamba. Nidina tena toerana avy hatrany ny polisy ka natolotra ny mpitandro filaminana ity olona voasambotry ny fokon'olona ity. Araka ny filazan'ny fokon'olona tena toerana dia mpangalajaza ity lehilahy tratra ity ary mbola misy namany miafina anaty tsikafona tsy lavitra teo. Nanao ny fikarohana ny polisy ka azo tao anatin'ny tsikafona ny lehilahy iray tokony ho tamin'ny 5 latsaka ny andro Omaly ihany. Misavorovoro ny vaovao tena toerana satria misy olona amin'ireo ena toerana no milaza fa tsy mpangalajaza ireo olona ireo. Salamba teto dia tsy nafantatra fa olona fa savorovoro be mihitsy ny tany avany dia ohatry ny avany atsena avany izy ny fanenjehandry zareo fa raha hoe tonga loloha teto izany ilay polisy dia mety tsatsan'ny zareo fa izy ary mbola nitavozavoza nandeha teto dia tsy fantatra hoe nakany na lanso na nintsy nakany fa ny olona ny teny ao anaty-tsikafonao ka hoe izany ado mivady izany ohatry ny hoe alevina any amin'ilay rangahy zany ilay zazakely dia ilay raha matotsiny ento fa hoe alevina ao an-trano aty amin'ilay vehivavy izany ilay izy dia ohatry ny fandritaritan'ilay zazakely teo zareo dia natsipony tao an-tsena na parkina tao tsy izy kosa aloha ilay tsinjonantsy fa izay ady mivady izay sy teo ilay feo ohatry ny betabe ny sasany miteny hoe mangalajaza nefa ny sasany atonga aty ady mivady. Andrasana araka izany ny toy ny fanadihadiana momba ny tiraraha ity. Fa teo amin'ilay tranga niteraka savorovory tany amin'ny distrika Nambilobe tany kosa nanohizantsika ny vaovao. Nopitehan'ireo vahoaka Nambilobe ny biraon'ny komisarian'ny polisy pirenena ao an-toerana Omaly niaraka tamin'ny fanimbana sy ny fandorana ny fiara izay nitompo teo amin'ny toerana io. Noho ny vaovao niparitaka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook noho nampisavorovory ireo vahoaka ireo ka nampiakatra izao atezerana izao. Raha ny feo niparitaka dia voasambotry ny polisy Omaly 12 febroary 2024 tao amin'ny commune Mantaly distrika Nambilobe ny tompon'antoka tamin'ny famonoana ilay vehivavy bevoka 7 volana tsy hita nanomboka ny 3 febroary 2024 teo. Manoloana izany dia nirohatra namonjy ny Braon Gendarmerie pirenena ireo vahoaka saingy tsy nahita ilay olona voarohirohy.
vokany dia nirohatra teny amin'ny Brown Commissariat izy ireo ka izao nitorabato sy namotika ny fananana iombonana izao. Raha ny fanazavana avy eo amin'ny gendarmerie pirenena moa dia efa nanao ny famotorana izy ireo ka nilaza kosa fa tsy anjara ny vahoaka velively no manao ny fitsarana ity raharaha ity. Fa eo amin'ny vaovao mifandraika indrindra amin'ny fanabeazana kosa indray dia napafantatra ny fianarana ho tonga ingénieur mikasika ny famantarana ny mety toetry ny andro androany ny avy eo amin'ny ivon'ny fikambanan'ireo mpianatra ao amin'ny polytechnika Vodivorana. Ravrazafy Mahina sy Mathieu Prince no nanao ny fanadihadiana. Vitsy ny mpianatra afaka fanadinana baccalauréat no misafidy ny lalam-piofanana momba ny famantarana ny toetrandro. Na ny sehatra ny lozavojanahary, fitantarana lozavojanahary zany a, na ny sehatra ny fambolena, na ny fahasalamana, na ny angovo azo avozina, na ny famatsin-drano a, dia mila zany atao hoe atotanisa mikasika ny famantarana ny toetrandro zany. Ny etỳ amin'ny foibe famantarana ny toetrandro a dia tsy afaka anao an'izany asana mpamatatra ny toetrandro zany raha tsy niofana manokana. 20 monja ny mpianatra raisina ao amin'ny lalam-piofanana momba ny toetrandro eny Vodivorana. Maro raha teo no tsy mbola mahafantatra ny tena asa atao ary mivoaka fianarana afaka 10 taona. Etsy an-dany tsy fahampiany fitaovana entina mandrefy sy mampita ny mahakasika izay toetrandro sy ny manodidina azy izay. Ilaina be ny meteorology eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana. Fa ny mpianatra raisina zany ny hitako hatreto mbola vitsy, mbola tsy maharaka an'izay filany izay. Tsy maharaka zany ny ingénieur mivoaka raha ny filan'ny firenentsika. Ny départementan'ny météorologie sy ty direction générale de météorologie ity dia membre ny organisation météorologique mondiale, ny OMM ao anatin'ny Nations Unies zany. Ny fampianarana rehetra sy ny norme rehetra rahana dia manaraka ny norme internationale napetraky ny organisation météorologique mondiale. Fa eo moa zany ny hoe ny ara-pitaovana sy ny ohatr' izany no mety tsy maharaka kely ny eto Madagasikara. Tanterahana hatramin'izy maha ho avy izao ny herinandro ny toetrandro eny Ampandrinomby, ankoatra ny hetsika fampahafantarana ny asa atao amin'izany, isy ihany koa ny fambolekazo. Fa mbola hoe ny Ampandrinomby eny hatrany itsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Napafantatra ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara teny Ampandrinomby teny androany Italie Générale mitantana ny foibe ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Ravrazafy Mahina sy Mathieu Prince atrany. Antsoavy no ataon'ny foiben'ny famantarana ny toetrandro ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro, tsy fahampiany fandraisana andraikitra entitra dia mafy kokoa ny rivo-doza, hiakatra hatrany ny hafanan'ny tany sy ny loza ara-boajanahary samihafa mety hitranga. Manaitra ny izay atao foiben'ny famantarana ny toetrandro dia manaitra ny malagasy tsy vaky volo fa matoa mafy dia mafy fiantraikan'ireny ora mikija ireny dia satria efa tena potika ny tontolo iainana eto amintsika noho ny resaka fandripahan'ala ity. Lasa mahery vaika be fiantraikan'ny toetrandro ratsy zany rehefa potika ohatr'izao ny tontolo iainana. Noho izany dia manentana ny malagasy irairay hikajy ny tontolo iainana hanatsahatra faran'izay aingana ity resaka doro-tanety ity, satria reny vokatra hitantsika reny matoa miakatra be ohatran'ireny reny rano matoa potika ny tohadrano, dia dikan'izay efa tena misarika tany amin'ny resaka tsy misy le nofotany zany no sarian'le renirano satria tsisy zava-maniry intsony mihazo an'le tany. Dia tena raha mbola mitohy izao dia vitsy ihany fotodrafitrasa mety atata ny vokatry ny lozavoajanahary izay ampatsahivana foana fa noho ny fiakaran'ny hafanan'ny tany dia vao maika ahery vaika. Fa any ivelany kosa indray hoe tsika manohy ny vaovao, sambo iray no nahitana trangana tsimokaretina coronavirus tany Japon ny faran'ny herinandro lasa teo. Nandray fipetravetrany moa ny firenena Amerikanina ho an'ny mpandeha ao anatin'ity sambo ity. Ny andinindin'izay hoety ny Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala. 5,750 no maty raha ny tarehimarika voaray farany. 7,750 no isan'ny maty ao Chine amin'izao fotoana izao, tarehimarika ofisialy.
ny azo lazaina dia satra ny fifehezana ity tsy mikaretina ity amin'ny ankapobeny. Raha ny vaovao ray mantsy dia sambo iray izay nitondra olona hatrany amin'ny 730 no nahitana tranga momba izany. Ity sambo ity izay niantsona tsy lavitra ny morontsirak'i Japon ka voatery tsy maintsy natoka-monina tao ireo mpandeha nanomboka ny 5 ny volana febroary teo raha araka ny loharanom-baovao. Andro fa 1 tonga teto aminay ilay tsy mikaretina hoy ireo mpandeha. Nijorova volombelona amin'izany ny vehivavy frantsay iray. Tranga vaovao miisa 580 no hita tao anatin'ny sambo. Nanamafy io vaovao io ny ministry ny fahasalamana japonais ny sabotsy teo ary nambarany fa olona miisa 700 no natao fitsirena manokana nandritra izany. Raha ny fantatra dia isy ny fiara fitaterana manokana alefa haka ireo teratany Amerikanina izay tao anatiny ity sambo ity hoeny amin'ny seranam-piaramanidina. Raha atotaly dia mahatratra 70 zany ny tranga hita ho an'ity tsy mikaretina ity nandritra io fotoana io. Fa any Frantsa kosa indray dia tinin'ireo parlementaire frantsay amin'izao fotoana izao ilay volavolan-dalàna mikasika ny fisotrondron'ondro. Samy anioneviny amin'izany avokoa na ireo député mpanohitra na ireo pomban'ny fitondrana ny andinindin'izay hoentiny very manomenjana ary sy manora indray malalatra any. Rehefa avy nandalo komity manokana dia nodinina ao anatin'ny fivorian'ny parlementaire azo atrehin'ny be sy ny maro ny volavolan-dalàna mahakasika ny fisotrondronono ao Frantsa. No ny etsika an-dalambe nanomboka ny 5 ny volana desambra teo dia tsy maintsy niroso amin'ny fandinena izany ihany ireo parlementaire frantsay raha ny loharanom-baovao ka isiny ny famoronana rafitra vaovao momba ny fisotrondronono io araka ny sosokevitra izay efa naroso ny gouvernemanta ao an-toerany amin'ny alalan'ny maronisa eo anivony ity parlementaire ity. Etsy ankilany anefa dia fantatra fa manao izay faraheriny ihany koa ny mpanohitra mba hitsipahana ity volavolan-dalàna ity. Mafana arak'izany ny eo anivony parlementaire frantsay manoloana izao volavolan-dalàna izao. 5 andro na 420 ora no fantatra fa hiadevitra ny parlementaire frantsay. Tsy mahakasika ity ihany no fantatra fa ahitana fandroritana eo amin'ny rotonta fa isan'ny natsipin'ireo solombavam-bahoaka sasany ihany koa ny momba ny olana mitranga rehetra ao Frantsa ka mahatonga ny fimenomenoma ny vahoaka frantsay. Andrasana ny fivoarany vaovao. Fa trangam-piarahamonina hafakely anisan'ny malaza sy be mpizara indrindra tao anatin'ny tambazotra Facebook ity hoentina aminao manaraka ity. Mivarotra rano reto zaza amam-behivavy ireto ary 100 ariary ny kopy amin'izany rano izany. Raha ny fantatra dia any amin'ny 50 kilometatra miala io tanàna hivarotan'io rano io no akanan'ny rano. Tsy fantatra hoy ny mpizaran'ny vaovao ny fahadiovan'ny rano fa dia izao ny zava-misy. Manainga ny fitondram-panjakana moa izy ireo mba hijery izao fahoriana mahazo izao. Raha izao tokoa mantsy dia mbola lavitra ny fampandrosoana sy ny fitsinjaram-pahefana. Dia iny tranga hafakely sady mampalahelo iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno hatrany ianao tany tokantrano miaraka tamin'ny fahitalavitra MBS mankasitraka ny teknisianina mankasitraka ny mpanao gazety sy ireo mpandraraha fa nirasero anatin'ity vaovao ity ihany koa izahay miaraka taminay ary manome fotoana ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.